Ny mety tetry ny andro eny an-dranomasina ny alahady 4 febroary amin'ny 9 maraina hatramin'ny alatsinainy 10 febroary 2024 amin'ny 9 maraina. Mbola azo vahana hatrany ny alin-drano avy atsimo atsinanana amin'ny morontsiraka afovoany atsinanana, atsimo atsinanana ary atsimon'ny nosy. Foana kosa ny fampitandremana ho amin'ny alin-drano any morontsiraka atsimo andrefan'ny Madagasikara. Entanina ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isa tokony. Ho amin'ny morontsiraka atsinanana dia isy ny tafiotra ao anaty oram-baratra rehery indraindray ny ranomasina. Tanjona Bobaomby hatrany amin'ny tanjona Angotsy anoram-baratra. Ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9.7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 1.5 hatramin'ny 2 metatra. Tanjona Angotsy hatrany Mahanoro dia anorana tandrifin-drahona any amin'ny tapany avaratra. Ho avy atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 7.7 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 1.5 metatra. Mahanoro hatrany amin'ny Taolagnaro dia andrahona amin'ny Sitokotoko. Ho avy avaratra atsinanana ny rivotra ka ho 9 kilometatra isan'ora. Hatratra 20 kilometatra isan'ora ny atsimo Vangaindrano. Anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 1.5 metatra. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjona Vohimena dia andrahona amin'ny Sitokotoko. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 17 kilometatra isan'ora. Hatratra 7 kilometatra isan'ora rehefa manalavitra morontsiraka. Ahery ny ranomasina ary ny avin'onja 2.5 metatra. Ho amin'ny morontsiraka andrefana, tanjona Vohimena hatrany amin'ny tanjona Akabo dia anorana tandrifin-drahona ny alina. Ho avy avaratra na avaratra andrefana ny rivotra ka ho 20 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa izany takariva ka ho 7.20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana anonjabe ny ranomasina ary ny avin'onja 1 hatramin'ny 1.5 metatra. Tanjona Akabo hatrany amin'ny tanjona Vilanandro dia tombanana isorana tandrifin-drahona. Ho avy atsinanana ny rivotra amin'ny fiandohan'ny fepitaona ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra na avaratra andrefana kosa manomboka ny atoandro ka ho 7.20 kilometatra isan'ora. Adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny avin'onja 8.5 hatramin'ny 1 metatra. Tanjona Vilanandro hatrany Analalava indray dia anorana tandrifin-drahona metatra akotroka. Ho avy atsinanana ny rivotra ka ho 12 kilometatra isan'ora. Ho avy avaratra Mendalana izany tolakandro ka ho 7.20 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny avin'onja 8.3 hatramin'ny 8.4 metatra. Amaranantsika azy Analalava hatrany amin'ny tanjona Bobaomby dia anoram-baratra. Ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7.20 kilometatra isan'ora. Ho avy andrefana kosa ny atoandro ka ho 7 kilometatra isan'ora. Ho tonina adimy mpanonjana ny ranomasina ary ny avin'onja 8.2 hatramin'ny 8.7 metatra. Fampitandremana momba ny alin-drano. Ho an'ny fampitandremana miloko maitso, 2 hatramin'ny 5 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Mbola milamina ny ranomasina fa kosa samy mailo. Aza mandrika lavitra mihoatra ny 2 andro intsony. Fantary ny fotoana isehoan'ny alin-drano ka dio arak'izay ny fahafahana miverina an-tanety. Ho an'ny fampitandremana miloko mavo, 1 hatramin'ny 2 andro mialohan'ny hatongavan'ny alin-drano vaventy. Aza mandrika lavitra na mihoatra ny 12 ora na amin'ny alina intsony. Akara amin'ny toerana azo antoka ny lakana sy sambo ary ny baka. Miala amin'ny morontsiraka ny mpanjony sy ny mpitsangatsangana. Ho an'ny fampitandremana miloko mena, efa voakasika ny alin-drano na ho voakasika ao anatin'ny 12 ora manaraka ny morontsiraka. Aza mandrika intsony. Ajanony ny fifamoivoizana an-dranomasina. Aza milomano intsony. Mialo lavitra ny morontsiraka sy ny tora-pasika. Mandritra izany fotoana rehetra izany, eno tsy tapaka ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro. Izarao vaovao ny toetry ny andro manodidina anao, ary ao ny toromarika omeny tompona andraikitra eny an-toerana.